sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Lasa ny dodododo ny mpiandry ondry ka nahita any Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry amin'ny fihinanam-bilona. Mbola ankafaliagna hatrany ry mpieno ajaigny no erabagnantsika jiaby fatratrin'izao fianakaviagna masiny izao. Ny loha hevitry naroson'ny fiangonana ho antsika niany, ny fianakaviagna mifankatia lanitra eto an-tany. Ke nivaky teny izay naroson'ny fiangonana no atolotro atsika amin'ny ty andro niany ty, ke izay rehetra zegny dia arahin'ny toroteny sy ny fampianarana ary ny hafatry ny ray aman-dreny dia ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ke nivaky teny voalohany, boky ny zanak Israka, manaja ny ray aman-dreny ny izay matahotra ny tompo. Sitrakin'ny tompo ny anajan'ny zanaka ny rainy, ary nanorana ny fahefan'ny reny amin'ny zanany izy. Izay manaja ny rainy manonitra ny fahotany ary manangankarena ny fanajana ny reny. Izay manaja ny rainy hampifaliany ny zanany ary hoenohina amin'ny andro ivavahany izy. Izay manaja ny rainy ho lava andro iainana, izay manaiky ny tompo hanome fiononana ny reniny. Anaka, tohano amin'ny andro fahanterana ny rainao, ary aza mampalahelo azy ny andro iainanao. Raha avy izay haharerahan'ny fanahiny, iantrao izy, ary aza manatsinotsinona azy, rehefa be indrindra ny tanjakao. Fa ny soa atao amindray tsy mba ho very tadidy, ary hisolo toerana ny fahotanao ny fanambinana ho tonga amin'ny tranonao. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakteny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kôlôsy. Toy izao ny fiainan'ny mpianakavy eo anatrehan'ny tompo. Ry kristianina havana, olombafidin'Andriamanitra ianareo sady masina sy malala, ka mitafia famindram-po amampiantrana, halemim-panahy amampanetren-tena, fahamotinana amampandeferana. Aoka ifandefitra sy ifamela heloka, raha misy manana lahelo amin'ny namany. Aoka ho tahaka ny namelan'ny tompo heloka anareo, no hamelanareo heloka ihany koa. Fa ambonin'izany rehetra izany, dia mitafia ny fitiavana, izay fehin'ny hatsaram-panahy rehetra. Hanjaka ao amponareo ane ny fiadanan'i Kristy, izay niantsoana anareo hiforona ho tena iray, ary hahay ankasitraka ane ianareo. Hitoetra be debe ao anatinareo ane ny tenin'i Kristy, ka ifampianatra sy ifananitra amin'ny fahendrena rehetra ianareo, ary hoentin'ny fahasoavana hihira ao an'Andriamanitra ao amponareo amin'ny salamo amankera masina. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny zavatra rehetra sy amin'ny mpisaorana an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo araka ny mety ao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo ary aza sosotsosotra aminy. Ianareo zanaka, manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahin'ny tompo izany. Ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fandrao dia mamoy fo izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ane Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio. Entiny zazakely sy ny reniny ary mandosira any Ezipta. No nilasa ny majy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe: mifoaza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny ary mandosira any Ezipta, dia mitoera any mandra-pilazako aminao indray, fa i Heroda efa hitady ny zazakely ho vonoiny. Mola alina, dia nifoha izy nitondra ny zazakely sy ny reniny ka lasa nankany Ezipta. Ary dia nitoetra tany izy ambara-pahafaty ny Heroda mba ho tanteraka ny tenin'ny tompo voalazan'ny mpaminany hoe: nantsoiko hiala tany Ezipta ny zanako. Ary rehefa maty Heroda, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tany Ezipta tamin'ny nofy ka nanao hoe: mifoaza ianao ary ento ny zazakely sy ny reniny ka modia any amin'ny tanin'ny Israely, fa efa maty izay nitady ny ain'ny zazakely. Dia nifoha izy, nitondra ny zazakely sy ny reniny ka tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. No ny reny nefa fa i Arkelosy no nanjaka tany Jodea nandimby any Heroda reny, dia natahotra hankany izy ka nankany Galilea noho ny nilazan'Andriamanitra tamin'ny nofy. Ary no ny tonga izy, dia nono natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba ho tanteraka ilay tenin'ny mpaminany hoe fa hatao hoe Nazareanina izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, dera ny ho anao ry Kristy.
ry kristiana havana mankalaza manokana ny fianakaviana masina isika ny ihany ty dia ny fianakaviana misy an'i Jesoa, Maria ary Josepha. Fianakaviana masina no iantsoana azy satria eo anivony ilay masina dia i Jesoa, ka raha anivony fiainansika tokoa eo anivony fianakaviana i Jesoa dia ny fianakaviasika tsiraikaraika koa dia masina ihany koa, ary zany no mahatonga asika ry kristiana havana milaza fa eglizy kely ny fianakaviasika. Eglizy satria misy an'i Jesoa, ary eglizy satria ivavahasika, eglizy satria andalinasika ny finoana amin'ny maha kristianina sika, eglizy satria izorosika vavolombelona manambara tahaka ny fianakaviana masina na dia sy amin'ny teny aza fa eo anivony i Jesoa, ary eglizy satria manompo manasoa ny hafa tahaka ny fianakaviana masina tao Nazareta. Ka izay indrindra ry kristiana havana, raha mankalaza ny fianakaviana masina isika anio ny an'ity dia sy hoe mahasiaro an'ilay fianakaviana masina tany Nazareta, fa noho izay fanentanany fanahy masina izay dia ny fianakaviasika tsiraikaraika ihany koa no sarosika, ary dia tena mifandray be dia be amin'ny fankalazana ny Noely vo nankalaza isika sy ela izao fankalazana izao, satria ny dikany hoe Noely Emmanuel Andriamanitra eo anivosika, ary dia izay ny fianakaviana masina, ary dia izay ihany koa ny irisika ho an'ny fianakaviasika tsiraikaraika avy mba eo anivosika izy, zany hoe sy lavitra Jesoa, ary dia mifanaraka tsara amin'ny teny faneva ny lohateny manentana antsika amin'izao taona ny finoana izao. I Jesoa velona miara-dalana antsika, Jésus contemporain qui chemine avec nous. Ka izay indrindra ry kristiana havana, ary zay ny vavahasika ny an'ity mba ho fianakaviana misy an'Andriamanitra tokoa ny fianakaviasika, ary dia izay niezaka efa natomboka asika amin'ireny fametrahasika ny lakroa, ny fandraisasika ny baiboly, ny anaovasika ny fivavahana isaka sabosy, ary ankalazasika an'izay hoe eo anivosika i Jesoa, ary dia izay tokoa no tsara hodinisika ihany koa nefa amin'izao fankalazasika ny fianakaviana masina izao, araky ny fampianaran'ny eglizy sy ny fanentanany tokoa, arak'ilay vavaka enosika tamin'ny fiandohan'ny izao Eukaristia zay ankalazasika ny fianakaviana masina izao. Dia hoy ny vavaka amin'izay hoe ry Andriamanitra Andriananahary mora fo nomenao ho tahafinay ohatra tsara mamirapiratra tao amin'ny fianakaviana masina. Ka izay indrindra ry kristiana havana, inary no olitra velona ho azosika hosotonina amin'izao fankalazasika ny fianakaviana masina izao, masina ho isika satria eo anivony i Jesoa. Ka voalohany indrindra ary araky nilazaisika teo dia fianakaviana mivavaka, ny fianakaviana tao Nazareta enosika ao amin'ny evanjely zany, ary eny fantatrasika fa tsy nitsahatra nanao fivaniana masina taon'ny Jerosalema izy, ary anisan'ireny fivahinana masina anankiray nataon'izy ireo ireny no natonga ny Jesoa tao an-tempoly ka nanamara ato amiko ny fanahin'ny tompo iraina vaovao mahafaly ao. Ny ohatra faharoa zay sarobidy ihany koa dia ny ohatra apetraky ny Josefa sy Maria. I Josefa dia ray mpianakaviana tokoa
koa ohatra ho an'ny fitiavam-bady sy ny fitiavan-janaka ary amin'ny asa atao mpandrafitra no nahafantarana azy ary dia nivelona tamin'izany izy ary dia nanompo ny manodidina, nanao soa ny manodidina araka izany talenta nomen'Andriamanitra azy zany. Ary dia izay koa ho asika aoka ny raim-pianakaviana ho lehilahy marina tia ny vadiny ary dia amelona ny vady aman-janany amin'ny asa ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny. Ny tsara azo asongadina ihany koa na dia tsy ho vitasika ho tantaraina eto daholo aza ny toetra tsara azosika tarafina ary ho resisika modely amin'ny alalan'ny fianakaviana masina. Fa ny tsara azo asongadina ihany koa dia ity fianakaviana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary ao fianakaviana mino an'Andriamanitra ary fianakaviana miombona tanteraka ka miaraka manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra. Ary dia izay io fianakaviana masina io masina izy ho iaho satria eo anivony i Jesoa ary amin'ny alalan'izany no anatanterany koa ny sitrapon'Andriamanitra aoka arsika ahay anatanteraka ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika ary ho modely ihany koa ho ansika ny fianakaviana masina ka azosika raisina ny ohatra fanazanjanaka avy amin'ny ray aman-dreny enosika ary fantatra sika amin'ny alalan'ny fiainan'io fianakaviana masina io. Ka izay no antitrateriny bokin'ny Siraka na ny Ekleziastika amin'ny vakiteny voalohany amin'ny alalan'ny fifanazana no azo lazaina ny ainan'ilay fianakaviana masina tao Nazareta. Indrisy amin'izao andro sika izao dia ny fifanazana eo anivon'ny fianakaviana dia to efa miaina dia miaina ary goragora tokoa ary dia izay no miteraka nyreny olana eo amin'ny fianakaviana ireny satria sy eo sony ny fifanazana ary dia ny zavatra misy aza dia manjary mavozo matahotra ny zanaka ny ray aman-dreny nefa araka io bokin'ny Siraka na bokin'ny Ekleziastika io dia izay no mitondra ny fahasambarana ka raha tiasika ho sambatra ny fianakavisika aoka hitoetra ao amin'isika ny fifanazana mifanaza isika raha fianakaviana mivavaka ary eo anivosika Andriamanitra fanomezan'Andriamanitra izay fahendrena izay ka izay no tsara ivavahasika izay no mahatonga any Masindahy-Paoly mananatra ao amin'ny taratasiny ho an'ny Kolosiana ka aoka hitafy any Kristy isika hitafy ny fitiavana izay feny asaram-panahy rehetra hoy Masindahy-Paoly satria mitafy any Kristy isika ka mitafy ny fitiavana ka izay no programa no lazaina hoe ho anivon'ny fianakavisika aoka araka ny lazaisika nandritran'izay fampianarana izay ataosika eo anivon'ny fiainansika i Kristy ary ivon'ny mpiainasika i Kristy ka amin'izay ny ankohona mpiainasika ho eglizy tokoa eglizy kely ka ifanasosika ary dia fahazavana sy fanasina ho an'ny manodidina sika. Ry Jesoa Kristy zokinay io nanaiko tongolombelona ianao ary dia mbola ao anatin'ny fankalazana ny Noely zahay Emmanuel no anaranao eo anivonay Andriamanitra eto anivonay ianao ka ingany ianao eo anivon'ny fianakaviana tsiraikiraika ka amin'izay dia ahalala ny faratampony ny fahalalana izahay dia ny fahendrena ka raha feny fahendrena izahay dia ifanaza ary ifanao soa hiasa anatanteraka ny sitraponao ka zary fahazavana sy fanasina ho an'ny manodidina anay ary
misary amin'ny fianakaviana tsirairay amin'izao fankalazana ny fianakaviana masina zao ny sodranonao ka hitoetra sy hivelatra ka amin'izay koa amokatra ho an'ireo manodidina anay. aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.